Ny merina ve dia tokony alaina vady satria nahoana ny tokony hanambady vehivavy merina ny olona anankiray izay tsy mitovy foko aminy. Ndeha hazavozavaintsika ny mikasika an'izay famelohany zava-drehetra izany, atako angamba fa efa fantatra anareo ny zavatra izay matimatisako isan'andro, tsy inona izany fa aza adino ny mi-abone ny chaîne antsika ary manao j'aime ny vidéo ihany koa, no ny farany dia apetraha foana ny commentaire raha ohatra ka misy osikevitra izay tianao aroso sy ny zavatra hafa ohatrohatran'izany. Zay ary no ela tompoko lahy sy tompoko vavy, ndeha hidirantsika ny resaka mikasika an'izay hanambady foko merina izay. Maro ny mametra-panontaniana eny amin'ny fiarahamonina eny satria be dia be amin'ireo olona avy any amin'ny sisin-tany no maniry mafy ary maniry fantatra ny mba hanambady ny vehivavy merina, ary mipetraka ny fanontaniana hoe nahoana ianareo no te hanambady merina, tokony hovadiana ve ny vehivavy merina, eny avy hatrany ny valiny, ary koa satria nahoana. Satria ireto no antony izay tokony hanambadiny ireo tanindrana ny foko merina, indrindra moa ny lehilahy avy any amin'ny sisiny dia tena tokony hanambady izay vehivavy merina izay. Ny antony voalohany tokony hanambadiny tanindrana ny vehivavy merina satria raha ataony maridrefy dia tafiditra anatiny 90 isan-jato ny vehivavy merina dia romantika daholo, izany hoe mahay mamboraka fitiavana ary tena mankamamy izany fiarahana izany. Inona tokoa moa ny zavatra tsara mihoatra ny zavatra toy izany, sady ny fitiavana raha teo tokoa moa no lehibe indrindra iarahantsika mahalala sy iarahantsika mahafantatra ihany koa. Ary raha ireny lehilahy avy any amin'ny sisiny ireny dia tsara amintsika rehetra no mahafantatra izy ireny fa tena be fitiavana daholo ny ankabetsahany ireny lehilahy ireny, fa noho ny etraketraka ny vehivavy avy any amin'izy ireo dia lasa tsy matoky izany vehivavy izany izy ireo, hany ka lasa maditra ary lasa tena tsy ahitana izany tena fitiavana izany, ary mora voadona ihany koa. Noho n'izy mora voadona izay dia lazainy ireo vehivavy avy any amin'izy ireo fa mpamitaka satria miaro tenan'izy ireo mba tsy ho simba, lasa ohatrany miatsara velatsihy foana ao anatin'izay fitiavana izay. Nohon' izany raha eto a Madagasikara raha atao izay kajikajy izay dia efa vehivavy merina irery ihany no maharaka ny filany ireo lehilahy avy any amin'ny sisiny, ary tena mahavita mamaly izay fitia ananan'izy ireo izay. Nohon' izany dia izany no antony voalohany tokony hanambadiny ireo sisiny ny vehivavy izay ao Antananarivo na ny vehivavy merina izay. Ny antony faharoa tokony hanambadiny ireo amin'ny sisiny ny vehivavy merina dia maro amin'ireo lehilahy avy any amin'ny sisiny afa-tsy ireo izay nanaraka gestion no tratrany izany olana tsy fahaizana mitantana izany, nefa ny vehivavy merina dia efa miaina anatin'izany fitantanana izany, ary ny vehivavy merina ihany koa dia mahay mitsitsy na resaka vola izany na resaka fiainana andavanandro sy ny zavatra rehetra ilaina andavanandro. Nohon' izany ny vehivavy merina dia afaka mananatra azy ary afaka mifehy azy ao anatin'ny tokantrano izay iarahan'izy ireo. Izany no antony faharoa izay tokony hanambadiny ny lehilahy avy any amin'ny sisiny ny vehivavy merina. Ary ny lehilahy avy any amin'ny sisiny raha toa ka manambady ny vehivavy merina dia azo antoka tsara fa vetivety dia lasa mpanankarena, ary tsy azontsika ho lavina fa izay fananankarena izay dia anisan'ny fahasambarana lehibe eo amin'ny fiainana eto ambonin'ny tany. Inona tokoa moa ny zavatra tsara noho ny izay fananankarena izay, nohon' izany dia tombony lehibe ho an'ny tanindrana raha toa ka manambady izany vehivavy merina izany. Ny antony fahatelo izay tokony hanambadiny tanindrana ny vehivavy merina ihany koa dia tena anisany ilaina amin'ny fampandrosoana ny firenena izany, ary ilaina amin'ny fivoaran'ny vahoaka malagasy ihany koa, satria izany dia azo antoka fa ampitambatra ny vahoaka malagasy ary tsy hampizarazara ny malagasy izay mpiray tanindrazana sy ny malagasy iray izay tsy vaky volo. Nohon' izany dia anisany tena tokony manambady merina raha izay tanindrana izay. Ny antony fahaefatra izay tokony hanambadiny tanindrana ny vehivavy merina ihany koa satria anisany azo lazaina fa voalohany amin'ny foko izay tena mampiana-jaza raha ny foko merina. Nohon' izany dia tsara foana ny manambady olona manam-pahaizana sy manam-pahalalana mba ahavitana hamakivaky izao fiainana izao.
Ny fahadimy dia iarahantsika malala ary tsy azo hodiny tsy hita fa ny vehivavy merina dia anisan'ny tena tsara bika, tsara tarehy ary na tiana na tsy tiana izay hatsaram-bika sy hatsaran-tarehy izay dia anisan'ny tena mikaonty amin'ny resaka fitiavana indrindra amin'ny resaka izany fiarahana izany. Nohony zany dia tena mety amin'ny tanindrana tokoa ny vehivavy merina satria izy ireo tsara bika, tsara tarehy. Iza amintsika tsirairay avy moa no tsy te hanambady ny vehivavy tsara ary iza amin'ny ireo vehivavy no tsy te hanambady ny lehilahy tsara izay hitany fa mahafatifaty azy. Nohony zany hoy aho dia tena mikaonty amin'ny resaka fiarahana sy ny fitiavana izany hatsaram-bika sy hatsaran-tarehy izany. Ary ny farany nefa tsy latsa-danja ny anisan'ny tena tokony hanambadiany tanindrana ny vehivavy merina dia anisan'ny tena mahafatifaty ny olona avy any amin'ny sisiny ny vehivavy izay malama volo ary ny merina tokoa moa dia tena manana izany fahalamana ny volo zany ary tena malama volo ka tena malama volo tokoa raha ny vehivavy merina. Nohony zany dia tena mety amin'ny tanindrana tokoa raha izany vehivavy merina izany ary pirofo manamarika izany fa any amin'ny sisintany misy fomba fiteny manao hoe tongolo fefoka. Izany dia midika fa fanomezana lanja ny olona anankiray izay malama volo, fanomezana lanja ny vehivavy anankiray izay tena malama volo. Nohony zany dia tena tokony hanambady merina ny lehilahy tanindrana satria izy ireo dia malama volo ary tsy misy malama volo toy izy ireo raha mbola foko eto a Madagasikara. Reny sy reny moa ny antony izay tokony hanambadiany tanindrana ny vehivavy merina. Nohony zany dia azagaga ianareo vehivavy raha vantany vao mahita ny lehilahy tanindrana raha toa ka mivatravatra mikôty sy mamboraka fitia fa tena fitiavana avy amin'ny fony izy reny ary tena vonona hanorina izany tokantrano zany, vonona hiaraka mandra-pahafaty ary raha manambady merina ny tanindrana dia hazo antoka fa ho tanteraka ilay tso-drano hoe maharena tokantrano ary tena ho lambana tokoa ny fiarahana ka faty no hisarahana. Nohony zany dia sambatra ka tena sambatra ireny lehilahy tanindrana izay efa nahazo vady merina ireny fa izaho manokana koa dia mbola andala ampitadiavana ireny vehivavy merina ireny fa aingany hahita ary raha sitrapon'Andriamanitra dia tsy maintsy ho tanteraka ihany ary zah koa dia tsy hanambela ny nofinofiko raha tsy tratrako, tsy hanambela ny tanjoko raha tsy tonga eo ampelantanako. Nohony zany dia hahita foana ahy indray andro any ary izaho mino marimarina kokoa fa tsy ho ela fa efa ho atsoatsy izany zavatra izany. I love you forever merina, tiako loatra nareo koa dia hananjara tsy maintsy hananjara aho ka ho tojiany ny tia sy ny manina ary atako angamba fa tena fahasambarana tsy misy zany rehefa tonga izany fotoana izany. Ino koa ny amin'iny re tompoko lahy sy tompoko vavy koa dia ankasitrahana ankatelemana isika rehetra izay navita nihagatra ny hain'ny video hatramin'ny farany ary azadiny foana ny mametraka ny commentaire satria any no mba ahafahantsika mifanakalo-hevitra sy mifampiresadresaka ary mifampitafatafa ihany koa dia apetraho ao amin'ny commentaire raha ohatra ka mbola mahita antony hafa izay tokony hanambadiany tanindrana ny vehivavy merina ianareo fa izaho kosa dia hametra beloma amin'ny manaraka indray isika mifankahita veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay. Gaby oie, tsao tsao.